mety hoe manandrakandrona amin'ny teny hoe aleoko nareo mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra mihoatra ny jery amin'ny teny fa aleoko zany raha ny safidinao zany hoe za sy Andriamanitra tonga dia Andriamanitra fidiana tsy aleoko nareo mahazo azy satria tena anana olana biara tsy miteny anareo zay tena inoko an'Andriamanitra marina fa olazaina anareo ary afaka miteny anareo fa zay ilayntsika amin'ny fiainantsika tsy afaka alaintsika amin'olona zany fa mila alaintsika avy amin'Andriamanitra. ay zary no akatsika hery anaovana ny tokony atao eny foana alaintsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mila miteny anareo mihitsy fa raha tsy maniry ny anatra ny tenin'Andriamanitra nareo zany mety hijanona kristianina zaza eny foana. Zao Andriamanitra tia zaza hitanareo ary tsy mino aho hoe miankina amin'izay ataontsika ny famonjenantsika hitako fa fanomezan'Andriamanitra maimaimpona hitako manary tombontsoa maro ihany koa sika nefa manadino hery sy fahefana maro sika eto tany eto amin'ny tsy fandehanana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra rehetra fa antany anareo andro any efa nandray ny Kristy ho mpamonjinareo ve ianareo fa tsy mbola nanao azy io tomponareo tena samihafa zany zany tena zany foana tamin'ny taona 1970 ka mba tena ny matotra ny fiarako tamin'Andriamanitra hitanareo zao nateraka indray rehefa 7 taona ka efa voavonja zany fa tsy nalala inona mihitsy ary rehefa tsy mahay ninina ianao dia tsy mahita le mihitsy koa tsy hainao zay ho ataonao ka rehefa nikasian'Andriamanitra fiainako tamin'ny 1970 dia nanomboka famatorana ara-panahy tato amiko izy izay tena mafy mihitsy fa tsy nanenenana zany nahita n'Andriamanitra nanao zava-mahagaga tamiko sy tamin'ny alalako satria namela azy ny asa teo amin'ny fiainako ary nino aho fa asako ny tsy hijery olona tonga amin'ny Kristy fotsiny fa ny anampin'ny mpino ho matotra sy tomboko mba hahafany mahazo izay nahafatezan'i Jesosy mena azy ireo. Tiako hanana ny fiainana izay nahafatezan'i Jesosy mena anareo nareo tsy tiako hoe horenareo fotsiny zany na irainareo fotsiny na andrenesanareo toroteny na hoe tadavina eny foana fa tiako hanana anareo dia tiako hanana anareo ilay fahamarinana fiadanana faliana tiako tanteraka ny fandrinareo dia tiako hamokatra nareo ary hitako fa mba mitady zany koa nareo. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo sambatra faly manana tombony mahomby sy maty eo ity ny olona zay tsy mandeha na miaina amin'ny lalan'ny ratsy fanahy ka ny sasany aminareo zao melohany anaovana fivoarana dia mila manova namana azy angamba. Zareo vao zay zao ny fehezanteny voalohany ny tapitra efa mila manana fanapahan-kevitra lehibe atao sady sika hitanareo zany nge tsy tia handratra ny fihetsem-pony eny hoe nge hitako fa tsy tokony handositra ny mpanota rehetra zany sika zao ny zavatra lazaiko raha mbola mahakasika azy koa ianao fa tsy izy no mahazo anao tsy maninona zany raha ovay ny toetranao raha tazonindry zareo ianao tsy tenao feno amin'Andriamanitra foana dia mila mba miarakaraka amin'ny olona mahomby ianao mba miaraha amin'ireo olona zay tsy mafantoka amin'ny olona andreny foana mba miaraha amin'ny mpanonofy ireo olona manana tanjona foana mba ireo olona zay mino anao mba ireny olona manamafy ny zavatra izay natao anao reny fa tsy hoe izay rehetra hitany fa tsy mety eo aminao reny foana. Rehefa tena nanao fanenkena maritra koa tamin'Andriamanitra very namako rehetra zany aloha zao dia tsy tena publicité tsara amin'ny fiarahana lala amin'Andriamanitra loatra kanefa atenako fa tsy hitranga aminareo zany fa zany nitranga tamiko ary tsara ho ahy aloha zany satria hitanareo no everiko fa tena namako reny fa hitako ihany avy eo na dia tena tamin'ny mafy aza fa tsy teny zany zareo raha ny tena marina ka dia toy ny mila nanala zavatra tamiko zany Andriamanitra aloha za tsy tiana vonina nadino an-zareo ka izy nanala azy ary faly foana izy ny anao zany ho anao koa raha vao nanao fanasana ho azy ianao androany amin'ny vavanao ka manao hoe Andriamanitra ataovy izay ilay natao rehetra amin'ny fiainako aza milaza zany raha tsy teny zany akory satria raha vao milaza zany ianao tsy afaka averina ntsony zao ny fomba izay tokony mivavaka ao Andriamanitra tiako ataonao daholo izay ilay natao amin'ny fiainako ary raha mila fatotra eo amin'ny alitara za mba tsy hitsoahako dia
ataovy zay ilaina ataonao satria tena miteny anao zao Andriamanitra na manao ahoana ny fitsipako na ny fikikikako aoriana de mba ho izay olona tianao zao ka ataovy ny asanao fa rehefa avy eo raha vao manomboka mitaraina na mangataka anao hiala indray aza enona mariny amen hitanareo tahaka ny vehivavy ananjanaka zany ary bevoka izy zao ary rehefa manomboka mamoaka izy de alany koa ny vadiny antany anao mivoaka any tsy anao zao amiko tsony anao za tsy anao an'izao tsony avy eo nefa enim-bolanao riny ianao zany hitako tena tokony hiteraka indray sika hitanareo zao raha vao bevoka ianao de zany indray zany ananjanaka indray ianao fa saika toy izany koa miaraka amin'Andriamanitra raha vao menao fahalalahana amafo izy ao amin'ny fiainainao mba hiasa ao amin'ny fiainanao tonga de ananjanaka ianao de anana zanaka Jesosy ianao amen de anomboka izy fitiavana fifaliany fiadanana ny faharetana ny tsarana ny famoram-panahy fanemem-panahy ivoaka aminao na tianao na tsy tianao azonareo ny Baiboly milaza hoe ao kifaliny amin'izay mety ho fitsapahana rehetra amin'ny fahalalana fa avy amin'izany no miteraka faharetana hitanareo zao fa namoaka zavatra maro tato amiko zany melohany nanakekezany faharetana akory re olona za tsy nanao toetra tsara zany tamin'ny taloha za zany na ny ora ray aza tsy zakako taloha ka hoe taona ray indray ve hitako to manana teny 5 eo andro any ary vao faharoa zao ka tena manana olana isika sambatra faly manana tombony mahomby sy mateo ty ny olona zay tsy mandeha na miaina amin'ny lalan'ny ratsy fanahy anaraka ny torohevina ny planina na ny tanjony na mijanona manaiky fa tsy manohitra ny lalana falehan'ny mpanota na hoe mipetraka makaina sy mitsahatra eo amin'ny fiarahan'ny ratsy fanahy sy ny mpaniratsira fa ny faniriany sy ny fifaliany de ao amin'ny lalan'i Jehova de ao amin'ny lalana na ao amin'ny teniny ny fepetra ny taridala ny fampianaran'Andriamanitra fa mandinika zany foana izy misaina sy mianatra andro amanalina ary rehefa vitany zany de ho tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velona izy vonona ny amovo amin'ny fotoanany ary ny raviny tsy mba ho maina na alazo ary zay ataony rehetra de aomby ho tonga amin'ny fahamatorana mengavy manokana fotoana amin'ny fiainanao ianarana tenin'Andriamanitra aza mba misainy zany hoe mijery ny fandarako amin'ny tele de ampy zay aza mba misainy zany hoe miaino toroteny alady maraina de ampy zay fa voateny ratsy Andriamanitra raha makany amin'ny olona rehetra sika nefa mandalo azy fotsiny ny zavatra tsara indrindra afaka ataonao de ny mandray noty avy amin'izay nodrenesinao de mody ianao avy eo manokatra ny baibolinao de jerenao indray ilay teny mangataka an'Andriamanitra ny fanambarana anao ianao de mamoaka dictionnaire ianao de mianatra ianao mijery izay dikany marina de mangataka an'Andriamanitra ny zavatra anao izay anampy ianao iaina izay fomba tian'Andriamanitra iainanao fa tena manana be loatra mantsika vonao atsika amin'izao za tena matahotra mihitsy ny olona zay isaina ny farany hoe misy olona afaka amana azy zay ilainy foana hitanareo mety anandrakandrana miteny hoe aleoko nareo mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra mihoatra nijery amin'ny tele fa aleoko zany hoe raha ny safidinao zany hoe zasy Andriamanitra tonga de Andriamanitra fidiana tsy aleoko nareo mahazo azy satria tena nanana olana be raha tsy miteny anareo zay tena inoko an'Andriamanitra marina fa olazaina anareo ary afaka miteny aminareo fa izay ilaitsika amin'ny fiainatsika tsy afaka alaitsika amin'olona zany fa mila alaitsika avy amin'Andriamanitra ary zaho ataoko fa ainareo tena ilaina ny fanomezam-pahasoavana mampianatra sy mitandrina ary eny azoko antoka fa mandray fahalalana sy fanambarana avy amin'ny fampianarako nareo fa na dy zany aza ny zavatra zay tiako ataonareo de miaino mandray atsoratra ary manatona an'Andriamanitra lalindalina kokoa azy ilozana miodikodina manodidina sy mandraindray kely ilay teny fotsiny tahaka ny tantely mitety voninkazo etsy sy eroa
aza te-akantsony ny oronao fa mandrita zavatra zay tena afaka hanampy ianao. Amen. Ary azoko amin'izay no mahatonga ny olona anao toy izany satria izany dia tahaka ilay fantatrareo karazana hoe mahita zavatra ialana tsiny foana toy ny maly alina. Te hianatra fa tsy isy fotoana mihitsy, aza miteny an'izany. Tokony manokana fotoana betsaka ianao mandany ny fotoananao miaraka amin'Andriamanitra 30 minitra isan'andro, afaka tomboko amin'izay ilay izy fa raha tsy voatazonao zany tsy mampaninana dia tomboko 10 minitra aza satria fantatro ny zavatra hitranga. Lasa miankin-doha amin'io ianao ka ny 10 lasa 10 ary ny 10 lasa 10 ary avy eo mila ora ray ianao ka lasa mitombo ora roa zany ary mitohy katsapanao fa tsy mety ianao raha tsy manao ilay izy. Amen. Za manokana tsy mivoaka ny trano raha tsy efa nihaona tamin'Andriamanitra. Tsy mandeha fotsiny amin'izao fa raha zany dia tsy ho tsara loatra zany. Tsy maintsy mila ilay fotoanako manokana efa natokako isa-maraina. Tsy mety amiko zany mandeha mivoaka ny trano tsy mivavaka zany. Ary avelan'Andriamanitra iadirery raha toa ka tsy izy nataoko lahara-pahamehana voalohany. Amen. Nandany adiny 3 niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny maraina mialohan'ny akarako entiko nanatrika anareo. Efa nitoriako zany tany aloha. Tsy voazay akory ny laza zany, tsy maintsy mila manao zany ave. Mazava ho azy tena 100% satria tsy ahoako izay efa vitako tany aloha tany, na dia efa nahita zavatra betsaka sy mahomby aza tany aloha dia tsy afaka ny ampahomby ankehitriny zany raha toa ka tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ka milaza hoe mila anao ianao no irin'ny foko tanteraka. Raha tsy nisy ianao dia tsy nisy teto avokoa izay rehetra. Ary ianao dia tahaka tsy tiako fotsiny ny asako, misy olona maro tsy tiako ampiasany. Andriamanitra mila anao amoaka hiato miala tsiny mieritreritra fa mila entina mbavaka ianao. Eny ary ataoko fa amin'ny fotoana manaraka rehefa mivavaka ianao dia ianao Andriamanitra ampiasao. Mantra loatra ianao ihany kristiana any amin'izay misy ianao. Tsara sombinaiko aleo ianao avoakako hiala tao mba azonao iana tsara. Tsy vitako ny miazony zany. Tsy vitanao raha ny 30 minitra aloha ianao mandehana aloha mipetraka ambony seza amin'izay tianao hipetrahana dia mitenena amin'Andriamanitra andeha amin'ny toerany indray andro any isolo tenanao ary tiako atao tsara zany ka tiako felana izy ireo raha toa ianao ka tsy manome hery tsy anaovako an'izany. Izay mampirisika anao sahan'andran'izany. Manomboa manatona an'Andriamanitra isan'andro ary hitanao hoe ho ampiana ianao amin'ny fiainanao manokana. Aza raisina fotsiny izany teniko izany fa andramo. Fantatrareo mila fo maraina be foana. Vonoa ny fahita lavitra amin'ny ala dia matory aloha. Ary tena ankafiziko mijery fampisehoana, mijery olona tsara fa lazaiko aminao inona no seho. Fantatrareo, ataoko fa resaka fotoana io fa matory amin'ny 7 dia mifoha maraina amin'ny 5, fantatrareo zany. Angamba tsy manao toy izany ianao sa ahoana tsy mampaninana amin'ny firy ianao no matory na amin'ny firy ianao no mifoha. Ary mety ihany koa raha tsy vitanao zany maraina dia maka amin'ilay fotoana sakafo atoandro iny iresana amin'Andriamanitra. Ny vadiko dia mandeha eny amin'ny arabe izay esahany mandritra ny taona maro dia maro ny fanesy. Tsy nandeha dia nipetraka ny fosa teo amin'ny latabatra fisakafoana akory isan'ireo kristiana vizy teo amin'izay nisy azy izy. Nanana zavatra tsara nataony izy. Nandeha dia teny manodidina teny sady nivavaka ary tamin'izany nanambaran'Andriamanitra taminy fa ho avy ny andro andao ny asany izy ka dia ho tonga mpiasa matiana amin'ny asa fanimpony. Fa fito taona taloha nantanteran'izany aloha dia nandeha teny an-dalana teny izy nivavaka ary ankehitriny dia hitanay ny vokatry ny vavaka betsaka izay nataony taloha nanaovan'izao asa izao satria betsaka ny olona tonga dia mianjero ambony fandriana fotsiny misaina ny ahita fombiazana fa tsy izany anefa. Mialohan'ny hanomezan'Andriamanitra anao zavatra lehibe dia meny zavatra kely aloha ianao. Nafinaritra kosa ny androany ka noho izany nanao ny fanamby 30 tsy ela akory izay ka nahatratra olona 2 hetsy nanao sinifa hianatra baiboly miaraka aminay ary toy ny zavatra manaitra izany ny olona nanoratra sy nilaza hoe tena nisy fiovam-piainana mihitsy teo aminay ary ny rehetra nitoroko hevitra hoe aza mamaky amin'ny abetsahana fotsiny fa mamaky amin'ny hatsarana. Ary tsy mampanina mihitsy raha jereo izay zavatra azontsika amin'ny andiny voalohany. Andiny voalohany na dia ela be eo aza
meo fahafan'Andriamanitra iteny aminao. Abakoka 7:7. Fa na dia tsy mamotsina aza ny aviavy, ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala, ary tsy misy omby ao am-pahatra. Eny ary ndeha ary ho resantsika araka ny azontsika azy ankehitriny ny zavatra eo. Eny fa navery asa aza ka simba ny vata fampangatsiahana, ary na tonga ohatrano aza ny ankizy miaraka mikaratra misy taratra milaza tsy fisondrotana kilasy, sy taratasy avy any am-pampianatra manambara fa noho ny fanakorotana tany an-dakilasy. Na dia mipetraka fotsiny mandritry ny ala aza ny lahy sady misotro labera raha toa ka za miezaka manompo an'Andriamanitra. Eny ary raha aoka zany famezantsiny lehilahy, na dia kamisy tsy manao ninina aza ny vavy kanefa fantatrao ny zavatra. Eny fa na dia misy mony aza ny tarehako rehefa mifo, na dia nahazo ianarivo aho za tao ireny asa fanasoavana, aiza miezaka miresaka aminao ilay zavatra tsy mahafaly anao mihitsy a. Feno 7 taona amin'ny aniversera ka na zavatra androany maraina, misy mony a. Ahoana moa ny tokony hampisy mony anao rehefa 7 taona? Efa nanapa-kevitra nanaiky zany ka iverinao any amin'ny famotiana indray. Lasa dolatseto indray zany. Alleluia. Wow. Eny fa na dia tsy misy zavatra mety mihitsy azy eo amin'ny fiainako. Tsy manana olana ray olana 12 nananako. Fa mbola iravoravo amin'ny Jehova ihany a. Ifaly tsy hoe mahatsapy zany a. Ifaly, manana fahafahana ifaly ianao. Iravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena, afaka jerentsika zao ny 9:7. Jehova tompo no tanjako, mpiady maheriko, miaramilako tsy hita maso, ary manao ny tongotro toy ny andiera vavy izy, ka mampandeha tsy mampitsangana angina fotsiny amin'ny tahotra, fa mampandeha amin'ny ara-panahy, any amin'ny avonako, amin'ny ady sarotra, amin'ny olana, amin'ny fandraisana andraikitra. Aiza tsy tokony mena voninahitra ve Andriamanitra? Ny avona dia tsy hoe toerana izay tsy misy olana akory. Zao no lazaina hoe ny avona dia zavatsarotra, olana, andraikitra, ary fa maninona ny hoe any amin'ny avona, satria rehefa mahavita mandroso tsy miato ianao, rehefa mahavita mitoy manao ny marina ianao, na dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy aza ny zavatra rehetra eo aminao, dia manambara momba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra izay tsy azon'ny olona tsy mino lavina, ary tsy ho azon'ny devoly izay any amin'ny elo toerina akory. Zany zavatra ilayntsika io karazana fahaiza mitoetra marina tsara io ilayntsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ary fantatrareo, maro aminareo mitomany lalo am-ponareo tena mafy loatra. Tsy fantatrareo ve efa voasitra amin'ny zavatsarotra isika? Maheno avy ianareo? Tsy mila feno fanamasina ianao azonao ny zavatra ho mora. Galatsiana 4:7-10. Aza ketraka ny sainao na kivy, aza mety ho fitahiny ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, ary aza mba ketraka amin'ny fanaovantsoa isika, fa amin'ny fotoanandro no ijinjantsika, raha tsy reraka isika, fa izay afafin'ny olona no ho jinjainy. 9. Fa izay mamafy ho an'ny nofony natioram-bany, manao izay zavatra tsapany, dia ijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy kosa. Jereo nareo zao mamafy ho an'ny fanahy androany. Ny olona vahiny hafahafa ihany no maka fialan-tsasatra andeha hiaino zavatra tahaka izao. Ny
tiako lazaina mila miala mahazatra nareo ka makandro ray ialana sasatra andehanana ary misy olona milaza aminareo ahoana kaina tsara zavafijaliana zavatsarotra zany eny ary ny baiboly milaza fa vahiny sy mpivahiny sika izay mandalo fotsiny ety de ho jerena ny 15 ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no ijinjantsika raha tsy ketraka sika de janoneo sika de sika ijery ny Deutéronome 4:24 tsy misy nohaniko ny fahafolon-karena tamin'ny andro ny fisaonako aoko sika ijery tsara zany tsy misy nohaniko ny fahafolon-karena tamin'ny andro ny fisaonako tiako zany zao no lazainy rehefa nandalo olana de tsy nakizay n'Andriamanitra mihitsy ka nampiasaiko aho to lasa manginareo rehefa miresaka momba fahafolon-karena eny ary afaka mandeha aloha de milaza an'izany 100 voalohany amin'ny vokatrareo rehetra de tsy anao zany fa n'Andriamanitra zany ary efa makizahay an'Andriamanitra sika de votsitra avokoa ireo fitahina rehetra efa nomano atsika ary misy ny olona sasa milaza hoe eo ambany lalàna ny fahafolon-karena tsy ao anatin'ny testamenta vaovao zany tsy fantatrao tsy haiko fa ny zavatra azo ambara amin'izany de raha nahavita nanome 100 izy teo ambany lalàna inona kosa ny tokony ataontsika izay eo ambany fahasoavana na zany aza tsy toro-teny makasika ny fanomezana akory androany fa ahoana ny momba ny fanoloran-tena raha nanao sini ianao hiasa ao mpitsabo-panampy ka manana olana manokana ianao mora ve no tonga de tsy miakatra mandeha miasa nefa jereo zany rehefa hoe mila mandroso foana ianao ka mandeha satria tsy niazonao valy no andehananao any na satria ianao tsy nahita valiny ataonao zany satria zanak'Andriamanitra ianao ary misolo tenan'Andriamanitra ianao ary zany no ataon'i Jesosy amin'ireny trangany zavatra ireny zao amin'ny hitra vitsy ananako mamela ilazandreto baiboly de mampianatra ao amin'ny Jona 5:12 mba hitoetra ao amin'ny Kristy tsy mamangy tsy mamangy 5 minitra lahady maraina kely iny mitoetra ao amin'ny Kristy ary ny hevitry ny teny hoe mitoetra de miaina monina mitohy ary mipetraka ary misy teny fikasana fototra maro nomeny izay miray amiko ary za de mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa de tsy mahay manao ninonareo raha miray amiko nareo ka mitoetra anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo ninona fa ho tonga aminareo zany andrikako mbola miezaka ny atakatra zany ihany ny tiako lazaina raha za Andriamanitra de nataotra ihany laza zavatra amintsika tahaka izany mazava ho azy ny zavatra rehetra raha toy sika ka miray marina de lasa mitady zay tian'Andriamanitra sika de toerenetsika ara-psikolojia reny zany no ataony eo mitoetra lehibe indrindra tamin'ny fanambarana zay no raisiko momba an'Andriamanitra teo amin'ny fiainako de izy te hiditra atsehatra eo amin'ny antsipirian'ny fiainako manokana ny alatsinaiko talatako ny alarbiako ny lakamisiko ny zomahako ny sabotsiko ary ny alahadiko eny fa na de rehefa mirava ao am-piangonana lahady aza de mbola te hiditra antsehatra eo amin'ny fiainako hatrany izy tsy lasa hoe masina be any 5 minitra ny alahady maraina ary avy eo tahaka ny olo zao tontolo zao mandritry ny herinandro teo eo amin'ny foana izy na ahoana fiakanjoko na inona hoaniko na iza iarahako na inona ny fomba ampiasako ny volako za ihany zany sa ahoana